Araka ny fotoanan'ny fanomezana tompoko lasy tompoko vavy dia tafaraky eto indray tsika amin'ny takariva ity manolotra ny araba momba pirarintso manasanao anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany ny trangam-piarahamonina nahafatesana lehilahy iray tetsy Antanimena noho ny alatra moto eo amin'ny tontolo politika hoentina amintsika ny fanohokevitra nentin'ny fitsarana momba lalam-panorenana manoloana ny zava-nisy eny anivon'ny parlemantera eny ankoatra izay ireo FDB nivoaka teo anivon'ny filan-kevitry ny minisitra hoentina amintsika izany rehetra izany amin'ny takariva ity tontolo politika kosa aloha no hanokafantsika ny fampalalam-baovao namoaka ny heviny androany ny teo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana mikasika ny fitsipika anatiny izay vao nolanian'ny parlemanta farany teo nisy moa ny soso-kevitra narosony izy ireo nentiny mba hampirindra izany rehetra izany. Nambaran'ny HCC tao anatin'ny fanapa-kevitra laharana ohatra fitsipika HCC tsipika D3 izay nivoaka androany Rome fa manaraka lalam-panorenana ny fitsipika anatin'ny anteny mera-pirenena izay nolaniana tao anatin'ny fivoriana tsara-potoana farany teo nataon'ny parlemantera. Saingy mandroso soso-kevitra ny tokony hanaovana fantsiana ny andininy faha-12 andalana fahatelo sy ny andininy faha-13 andalana faha-9 ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Ny andininy faha-12 andalana fahatelo ny fitsipika anatin'ny anteny mera-pirenena izay mamaritra amin'ny fifidianana ny filohan'ny anteny mera-pirenena izay ahitana fihodinana faha-2 raha toa ka tsy misy mahazo ny Antsasamanila ny vato tamin'ny fihodinana voalohany. Anisan'ny takian'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ny tokony hamaritana mazava ny fomba fifidianana ny fihodinana voalohany sy ny fihodinana faha-2. Anisan'ny voalaza ny fitsipika anatiny izay nolanian'ny anteny mera-pirenena ny 20 aprily lasa teo ny fahazoan'ny solombavam-bahoaka passeport diplomatique ary ny passeport de service. Nomariany teo anivon'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana fa anjara fahefana-panatanteraka ny manome izany. Araka ny fanapa-kevitry ny HCC dia manaraka lalam-panorenana ary mivoaka amin'ny gazety mpanjakana avy hatrany ny fitsipika anatiny mifeny anteny mera-pirenena izany hoe azo ampiarina avy hatrany io fitsipika anatiny io.